Savani manzo amikuni vatu lampinsi ni bibi marube yerina tiaki kan fuzeni sanaka Sosini ainu Isau Mitsuruami Seua Katseremiti Isa Ulala Vijawa Pita Katsiti Zayazu Yatagene Sareta Mitsuari Alléluia, alléluia. Mbola faly miara-banareo eran-tany aho anio sabata fa 20 ny volana novambra 2025. Ry hava-malala amin'ny tompo mandeha ny andro sy ny volana ary ny taona. Efa hiditra satsika izao amin'ny volana desambra afaka ray andro. Raha afaka pitso dia efa volana desambra ry havana. Inona no fiovana hitanao teo amin'ny fiainanao? Ty taona 2025 ity. Okantsika tompoko tena ametraka fanontaniana indraindray satria arakaraka ny taona mandroso ny taonantsika koa may mitombo. Ary koa may manatona ihany koa ny alantsika ety ambonin'ny tany. Ry havana anio aho dia hijoroavolombelona. Mety misy aminareo ato izay mbola tsy nare ny tantarako anankiray satria efa tena be dia be ny vidéo ato amin'ny YouTube ato dia izay tantara zay momba ny amin'ny zavatra anankiray nisy eo tamin'ny fiainako nitsony tompo ahy. Dia anio zany dia averiko eto zany ilay témoignage efa nataona ny maro no nanaovako izay tanaty vidéo dia anio anambarana izany aho mba ahafantara izay mbola tsy mahafantatra hoe inona moa zavatra niseho koa tamin'ny fiainan'ny mama Felicia no nahatonga azy toy izao. Amen. Tsara ny tompontsika tompoko. Raha izaho fotsiny tsy nanampo hoe ohatr'izao ny fiainako. Fa ny tompo tsara ny Andriamanitra antsika ary mahay manova izy izay tsy takatritsika heverina mihitsy. Ka manasa anao aloha zaho rivavaka amiko ametrahantsika an'izao fotoana izao natrehan'i Jesosy tompo satria izy no ambara. Ny fahalebiazana no ambara ary velona izy tompoko. Ka hivavaka aloha isika alohany andraisako ten'Andriamanitra ao anatiny fijonavavolombelona izany tena hoe ataoko eto anio. Ka hivavaka antsika tompoko ametrahantsika izao eo natrehan'i Jesosy dia any farany ako hivavaka ao anao. Hivavaka ao anao raha ohatra ka mangetahety ianao ny amin'ny fiovana ihany koa. Ka hivavaka isika tompoko aloha. Jesosy tompo misaotra mankalaza anao. Mideranao Jesosy satria Andriamanitra velona ianao. Andriamanitra misy ianao ary tena miteny ianao Andriamanitra ary velona sy mahery ianao. Jesosy eo indreto izahay Jesosy miantso anao. Mangataka aminao tompo oka ny fanainao Jesosy no hiteny eto ary koa hikasika ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Na oviana tompo no enony zareo izao vidéo izao satria Jesosy Andriamanitra tsy takatra heverina ianao. Ka manasanao zay Jesosy mitongava amin'ny toerana izay misy anay tompo malala ao. Okanao Jesosy iondrika hijerenay zanakao satria tsy mendrika izay. Tompo ho anao ny dera, ianao no asandratra Jesosy. Ka okanao tompo andrakotra izao fotoana izao amin'ny ranao Jesosy. Ka ny asany maizina rehetra ny devolom-panako taba rehetra dia didina aminareo zavatra zay ary potena amin'ranao zany Jesosy ary verandavaky ny elo izany. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Ny fandriky sy satana dia efa levina davaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Ny fanahy maloto rehetra izay mitady hanafika dia tsisy ambinina fahadorana amin'ranao zany Jesosy ary verandavaky ny elo izany, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Ireo koa Jesosy ny devolo manampitsofina rehetra izay tsy mankatory rehetra dia apotena amin'ranao zany Jesosy ary verandavaky ny elo izany, miala aminay tsiraray avy izany.
eo koa tompony devoly mpangalatra fanahy dia adorana amin'nranao zany Jesosy ary venadavakire zany tsy manakely tsy manapahefana Jesosy afaozana koa tsirairay avy Jesosy izay tonga miaino izao vidéo izao na ovinanao ovina Jesosy satria anao tompony mpamonjy ka misaotranao Jesosy oka ny ranao tompo andratra anay tsiraray avy Jesosy ary eo koa Jesosy ny fanay masinao tompo no ampiteny eto ampatsiay ay ny zavatra rehetra izay tianao ambara fanay masina raiso ny kontrola ny tenako ka mitenena ianao araka ny fahazaranao satria za dia trano fotsiny ihany ary piasanao kely dia kely ao ka mitenena fanay masina eo koa fanay masina zanakao tsiraray avy zay manatrika eto oka ianao ampiratra ny masom-panahy tsiraray avy ary tsy ho variana amin'ity tany ity fa tena hifoha satria tsy maintsy miala ety izahay ka kasio ny fanahin'izy ireo tsiraray avy fanay masina oka ianao ampisokatra ny masom-panahy tsiraray avy mba tena ahafantaran'izy ireo fa velona koa nanao fanay masina ary eo ianao eo aminay ianao ka misaotra ray malala misaotra Jesosy misaotra fanay masina malala misandrata ambony dia ambony Jesosy foaziny zanakao eran-tany tompo satria ianao no ankalazaina ianao ny andohan zao tontolo izao ary ianao koa ny afaran zao tontolo izao ka ny voninahitra dia honore any Jesosy ilay velona sy mahay avy Nazareta. Alléluia. Amen. 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 Rehefa malalo amin'ny tompo araka ny teny miteram-piandohana dia fijoroana vavolombelona no ataoko anio. Ny tantaran'ny fiainako zany anankiray tamin'ny tantaran'ny fiainako natonga ahy ho toy izao hoe Mama Felicia Mpaminany. Ry havana, mety misy itovizana amin'ny fiainanao. Tonga dia miteny ambolohany eto. Oka ianao hiaino tsara rehefa misy zavatra tamin'ny fiainanao koa mitovitovy ny amin'ny zavatra nandalovako. Ny zavatra niseho aloha hatramin'ny fahazazana ao dia mahatsapa zany indraindray fa miteny amiko ny tompo. Nefany tsy mbola tsapako hoe ahoana moa zany hoe Andriamanitra miteny izany satria matahotra anao ratsy. Rehefa misy fatahorana ao anatintsika zay anao ratsy dia efa manomboka miteny aminao zay Andriamanitra. Ry havana, raha misy zavatra tsapanao ao anatin'ny témoignage dia oka ianao andiny tena. Eo ihany koa hatramin'ny fahazazako dia manofy aho ary tena hoe indraindray manofy ny any an-danitra zany. Efa misy témoignage ihany fa tsy izay no ambarako anio. Manofy ny any an-danitra zany. Ary koa indraindray misy zavatra nofisiko dia zavatra iny tanteraka rehefa avy eo. Zany hoe afaka andro vitsy na amam-bolana na aseho an-tompo ahy koa zany hatramin'ny fahazazana zany zay zavatra zay. Fa tsy nitandremako zany zany zavatra izany fa ohatrany hoe nofy, ohatrany nofy rehetra ihany izany. Ary eo koa tonga dia ambarako aminao eto fa ny tao amin'ny tokantranonay zany hoe tamin'ny tao amin'ny ray aman-dreniko marina fa kristianina izahay araky ny fomba fitentsika ny Madagasikara ny tezaina ara-panahy. Hatramin'ny fakely dia entina ny am-piangonana na koa asaina mandeha mivavaka dia nanomboka ny lehibe dia nanjary zatra lasa fahazarana tsoroko aminao mihitsy. Lasa fahazarana anatin'ny programa dia hoe isaky ny sabata tamin'izay moa zay vavaka alahady. Isaky ny asabotsy zany dia mandeha manao chorale na koa teo aloha zay manao tanora zany. Teo aloha nianatra tamin'ny fianarana ten'Andriamanitra tamin'ny fahazazana dia nanomboka zany nanaraka ohatran'ny fomba rehetra izay fombatsika marobe gasy zany. Amen. Dia lasa fahazarana zany le izy tsoroko aminao satria anatin'ny programa ny mpianana zany fa tsy tena hoe ny ainana zany le hoe ao amin'ny Jesosy marina. Amen. Na dia hoe ny aina ary mivavaka mandeha manompo any tompo nefa tsy araka ny tiany Jesosy izany. Alleluia. Tsy araka tiany Jesosy. Mampanofy ahy ny tompo. Mampiseho fahitana izy ao anatin'ny fiangonana. Hitako zao, mahita zao ny masoko nofo efa nahita hatramina zavatra tao am-piangonana zavatra tsy hita maso izany. Eo ihany koa za tao anatin'ny fiangonana koa dia
eo ampitoriana teny na eo ampivavahana ilay mpitondra fivavahana tery ambony tery zany a ery ambony pilipitra moa zany tiako ambara eto a dia tampotampoka teo dia tsy teo tsony ahako tsy tao amin'ny fiangonana tsony ahako fa nentiny tompo tany amin'ny tany desera any amin'ny tany foana izany dia zavatra misy moa efa tamin'ny vidéo hafa zany zay fa tsy toizako eto momba an'iny fa manjary tsy ho vita hatramin'ny farany lay témoignage tena hoe hoentiko zany a zay nibaiko ny fanahy masina hoentiko an'io dia lay izy zany zavatra niseho a tamin'ny fahazazana dia rehefa mitantara amin'ny lehibe dia tsy mino ny lehibe amen na koa ny prêt-à-pot dia tsy mino zavatra marina zany tompo tsisy mamenatrany zany satria ny marina tsy maintsy ambara dia aleo nangina noho ny avy eo tsy mitantara intsony fa raha mitantara dia omezan'ny olona na koa ataon'olona hoe adaladala eny tompoko nahazo an'izany mihitsy ahako nahazo an'izany mihitsy ahako hoe efa adaladala mihitsy ianao ty aiza koa misy ohatr'izany ohatrohatran'izay zavatra ambara zany dia aleoko zany mangina dia rehefa mampiseho ay Jesosy dia airery tazomiko airery le izy ry havana ny tompo tsy mamela antsika zanany ho toy izao rehefa tonga ny fotoana anekentsika azy iovantsika azy raha tsy tara nefa ny tompoko raha tsy tara ho iaho aho dia miverina amintsika ny tompo amen miverina amintsika izy ry havana isika nie na dia hoe mivavaka amin'ny fombafomba dia oko fantatsika tsara fa Jesosy miandry antsika foana izy fa mbola tsy manatrika eo ny tompo mbola tsy tena ao anatsika Jesosy satria lasa fombafomba izy dia mbola manjaka ny ratsy zay mahatonga antsika mbola manota be teo aloha zany no za zany ambarako io fa tsy haiko ny fomba ampiainanao satria tsy nalala dia mieritreritra hoe miantso hoe Andriamanitra nefa ny Andriamanitra tsy eo mihitsy Andriamanitra tsy eo izy tompoko satria tsy afaka miaraka amin'ny ratsy Andriamanitra dia noho nefa avy eo zany nandeha ny andro nandeha ny volana nandeha ny taona dia noho nefa taty ampitan-dranomasina ahako dia nisy zany fotoana tamin'ny 2014 ho iaho tena hoe nahatsapako ary tena leo ny faharatsianako amen tena rikoriko ny faharatsiana reraka zany ny fahadalàna tsoroko aminao reraka ny fahadalàna 2014 dia iny ahako no nibaboka zany tamin'i Jesosy zay le izy nibaboka mihitsy tamin'ny tompo a nitady any tompo izany tena hoe te hiaona amin'ny tompo zany te ho afaka amin'ny ratsy zany dia tamin'izany fotoana izany efa ny fiainako a dia tena hoe tao anatin'ny loto mihitsy a fa nangetaeta ao hiverina amin'i Jesosy zany ry havana Jesosy eo akaikitsika izy miandry ny fotoana hiverenantsika aminy ao amin'ny bokin'i Jeremia ndao raisitsika io Jeremia 3:7 tsy verse maro be no meko anao eto a fa verse vitsy zany a anamarinana ny fahalebezan'ny tompo zany Jeremia 3:7 a vakintsika ny andininy 7 ihany Jeremia 3:7 andininy 7 ho vakiko amin'arany Jesosy tompo hoy ny tompo zany eto antsoy aho dia hovaliako ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy saropatarina izay tsy fantatrao amen aleluia 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 ry havana io teny io averiko indray-pandeha anarany Jesosy tompo antsoy aho dia hovaliako ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy saropatarina izay tsy fantatrao amen ry havana io tanteraka tamiko teny io teny arabaky teny io ry havana velona ny tenin'Andriamanitra velona ny tenin'Andriamanitra aza tao maivana rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra fa tena hoe ampiaro amin'ny fiainanao satria io mihitsy a no nampiaro ny tompo
tamin'ny fiainako zany zay ambarako aminareo eto ny témoignage ambarako eto. Io teny io hoe antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarom-patarina izay tsy fantatrao. Amen. Tanteraka io ry havana. Dia noho ny avy eo nisy zany fotoana tena hoe nangetahetako eo amin'ny tompo te hiova zany. Dia noho ny efa niteny zany tamin'ny tompo, niteny ahako hoe za Jesosy tena te hiala amin'ny ratsy zany, hiala tanteraka amin'ny ratsy zany satria reraka ny fahadalàna. Dia nanomboka teo zany no nanomboka niova zany ny fiainako. Nanomboka teo dia nanomboka nare amin'izay an'ilay fanahy masina aho. Ry havana, miteny ny fanahy masina. Personne ane fanahy masina. Eo ne ny fanahy masina, miteny izy. Fa mahatonga antsika tsy maheno ny fanahy masina dia ambarako anao be de be loatra ny bruit, ny feo ao anatintsika. Zany hoe ny feo zavatry ny tany zany anatintsika dia tsy mare amin'ny fanahy masina zany isika. Fa raha tena vonona ianao hiaino ny fanahy masina dia hoeninao izy fa miteny izy. Tena miteny ny fanahy masina. Dia nanomboka teo zany no nanomboka zany nare ny fanahy masina miteny ahako. Ny ataonao ampaharesiko anao manana fotoana iresahana amin'ny fanahy masina. Resahana amin'ny tompo mangingina. Raha be kotaba moa ny amin'ny toerana misy ianao ka tsy misy hevitra mihitsy hoe atokana anao, dia aleo ary ianao miezaka mifantoka tsara. Raha ohatra ka mana écouteur ianao dia ataovy amin'ny sofinao dia sivy mozika kalma zany ainonao ny feon'ny fanahy masina anomboka iteny aminao. Mozika fotsiny fivavahana kalma fa zasiana tonony. Satria raha misy tonony dia tsy are ny feon'ny fanahy masina ianao fa izy iteny aminao. Dia noho ny avy eo zany ny teny zany tamin'ny tompo, zavatra nambarako dia izao. Zaho Jesosy tena voninahako hiova. Zany hoe tsy handahy intsony tahaka ny teo aloha satria za anisany mihitsy tena nandahy hoe ny pataloha dia fitafiana vehivavy. Tena nanohatra ny mihitsy tsy mihaino an'io zany zahako. Fa noho ny efa fantako tsara ilay tenin'Andriamanitra, tsy azontsika amboarimboarina io. Ao amin'ny Deutéronomia, zafady. Taony ho jerentsika Deutéronomia marina foana mantsy ny tenin'Andriamanitra. Deutéronomia toko faharoa amby roapolo andiny fahadimy. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Vaky toy izao hoe aoka tsy hanao fitafian-dehilahy ny vehivavy, ary aoka tsy hanao fitafiam-behivavy ny lehilahy. Fa fahavetavetana eo imason'ny tompo Andriamanitra ao ny olona rehetra izay manao izany. Amen. Ry havana, izahako taloha tsy mba mihaino an'io teny io, fa mahita foana andamidaminana anazy. Tsy azontsika tao an'izany Andriamanitra. Fa rehefa eo anoloantsika rehefa ho avy ny fotoana dia tsy afa-miala isika. Satria ny tompo nampiseho mihitsy amin'ny témoignage hafany efa nasehon'ny tompo mihitsy ny tompony ny fitafian-dehilahy. Raha naovan'ny vehivavy izany. Nasehon'ny tompo mihitsy ny fahavalo izay manao izany dia Jezebela izany. Eo koa ny Sirène. Ka mila mitandrina isika tompoko. Dia fa tsy no témoignage ataoko an'io zany efa nataoko teto iny fa tsy haiko raha ohatra tian'ny tompo averina indray andro dia averiko eto satria efa ela be koa le izy. Dia eto zany dia tena mazava tsara mihitsy hoe aoka tsy hanao fitafian-dehilahy ny vehivavy, ary aoka tsy hanao fitafiam-behivavy ny lehilahy. Fa fahavetavetana eo imason'ny tompo Andriamanitra ao ny olona rehetra izay manao izany. Amen. Ry havana, tena fahavetavetana mihitsy io eo anatrehany mason'Andriamanitra izany. Fatatsika tsara isika gasy. Fa raha nijery ny taolo fahiny, afaka mitady ianao amin'ny internet fa tsisy nanao pataloha. Fa ny avy taty ampitan-dranomasina no nampafantatra ny vehivavy gasy anao pataloha. Amen. Ry havana, tsy afaka lamilamintsika io. Tsy
tsy afaka amboarimboarintsika io ary amin'ny tenin'Andriamanitra mazava be any amin'ny boky Isaia koa no manambara koa ny amin'ny fitafiana vehivavy koa fa raha nanonona ny tompo dia tena hoe akanjo, aleloia, akanjo. Iverintsika ao amin'ny Jeremia ilay teny teo hoe antsoy aho dia hovaliako ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sarom-patarina izay tsy fantatrao. Dia tonga zany ny fotoana araka ny teneniko teo hoe vonona zany ny hiova ankatoa amin'izay any Jesosy ankatoa azy. Satria fantako zany ny amin'ny tsy fahamarinana. Dia nisy zany fotoana ny teny zany tamin'ny tompo satria za zany mbola niasa tamin'izay fotoana izay. Ny asa nataoko dia manadio. Zany hoe manadio zany taloha tany an-tranon'olona ohatra hoe misy olona mandeha miasa dia ny an-tranon'ilay olona zany manadio an'ilay trano dia ihany koa zany ny amin'ny ohatra hoe hôtel bungalow ohatr'izany dia amin'ny toeran-kafa koa fa ny avy zany niova asa zany za koa fa mbola manadio ihany fa amina birao zany no dioviko. Ny patron iasako société dia any à Bruxelles any amin'ny capitale zany fa zahay aty ambanivohitra zany. Dia ilay société iasako zany be dia be zany ny plasy izay iasako zany. Zany hoe eto aminay misy any amin'ny ville hafa koa misy dia mandeha zany mandeha isaky ny ora isany zany dia mandeha mifandimby zany amin'ireo toerana ireo. Ry havana, ny fanamiana izay entina miasa dia misy pataloha. Raha ohatra ianao ohatra anahy koa na Madagasikara misy koa pataloha koa amin'ny fitafiana zany entinao miasa. Dia tsy afaka zany ianao amin'izay fotoana izay. Fa tsy maintsy ianao manao ilay pataloha. Ry havana, zavatra nisy dia niteny tamin'ny tompo hoe Jesosy zaho Jesosy manomboka anio ohatra hoe nambarako tamin'ny tompo zany dia tsy hanao pataloha intsony rehefa mivoaka ny trano raha ohatra tsy mandeha miasa zany. Fa rehefa miasa za Jesosy dia tsy maintsy manao pataloha satria ny antony rehefa manadio ka miakatra amin'ny escabelle ao amin'ny birao ianao amin'ny birao an'olona ianao tsy amina jupe mihitsy ianao na amina hoe akanjo lava ianao niakatra amin'izany totohatra zany anadio ny amin'ny plafond ohatra na koa anadio ny vitre nefa misy tablier zany ambonin'ilay pataloha. Dia zany teny tamin'ny tompo Jesosy raha ohatra Jesosy ka andeha za Jesosy miasa dia zaho mbola manao pataloha ihany fa rehefa hivoaka ny trano tompo dia tsy manao pataloha intsony fa anao akanjo na jupe zany. Iny teniko iny dia eny lanitra iny. Ry havana, mitandremany amin'ny zavatra voaka vavantsika satria mare ny lanitra, mare ny fanarehetra na iza na iza io, mare ary tonga dia mandray alay teny. Andriamanitra nare ny teniko, za mbola nieritreritra tahaka ny fivavahako taloha tamin'ny fahazazana hoe mivavaka dia tsy misy valiny zany hoe misy valiny asa fa hoe tsy mare an-tompo miteny zany. Ry havana, miteny Andriamanitra ary tena mamaly izy. Dia noho ny avy eo zany dia ny teniko tamin'ny tompo izay dia eniny tompo izany teny izany. Ilay teny nambarako dia voady zany io teny nambarako io zany tena teniko mihitsy Jesosy zaho Jesosy anao an'izao zavatra ao Jesosy tsy anao pataloha intsony rehefa mandeha hivoaka ny trano na makaiza fa rehefa mandeha miasa ihany Jesosy. Izay zany teniko tamin'ny tompo. Ka rehefa nirina ny tompo rehefa ohatra ka tsy miasa intsony dia ajanoko tanteraka mihitsy ny pataloha rehetra tsy manao pataloha intsony fa ariko daholo Jesosy ireo pataloha fiasanareo zany amin'izay. Dia teo zany voasoratra tany an-dàlana izay zavatra izay niraisy ny tompo ilay teny. Zany hoe voady zany io dia noho ny avy eo nanomboka teo dia narehany fanahy masina ny teny. Indray andro hoy ny fanahy masina tamiko tena gaga be tamin'izay. Eniko ako mare feo hoe mandeha any ianao, mandeha maka sac poubelle, mandeha maka sachet fanalindra zordira ty aminay zany izay tsy mahafantatra misy karazana zany izy io.
misy sasengeza be arakaraka ny kilao zany. Misy lehibe misy kelikely misy tena hoe afaka metranao lamba be dehibe mihitsy ao anatiny. Dia eny za fanamasina tena mandehana ianao maka sac poubelle dia mandehana miakatra any amin'ny chambre. De za amin'io tena hoe zavatra mahagaga. Za amin'io rery dia lasa manaraka zay teny fanahy masina de nalaiko ny sac poubelle de niakatra tamin'ny chambre dia sokafana ny armoire de miteny fanahy masina. Eniko izy miteny ao anatiko zany, ao anatiko. Teny izy hoe iry ti ario de manangona zany dia manao anatin'ilay sac poubelle zany. Dia miteny izy tiko maro de maro zavatra nasainy mitsoahana atao anatin'ny armoire zany. Io zany hatramin'ny tsoroko anao hatramin'ny slip zany. Fampianarana ny eto ary koa fampahelezana ary koa fampifoazana anao tompoko satria misy ny elo. Aza mba mihaino vavan'olona miteny hoe tsisy elo izany intsony fa mifoaza tompoko. Mifoaza. Dia nanangona zany hatramina soutien misy tsy akasitrahany tompo reny. Misy tsy akasitrahany. Misy azo anaovana, misy tsy azo anaovana. Dia nangonoko zany naintombo zany le zavatra ao aoriana. Firy zany be dehibe ny sac poubelle izay nampiasaiko zany tamin'izay fotoana zay. Dia noho avy eo tao anatin'ny armoire koa tena vitsy sisy satria akabeazany fitafiako dia pataloha avokoa ary short avokoa. Ary zipo fohy. Riavana. Tena nanala baraka ny tompo mihitsy aho. Nanala baraka ny tompo. Tao anatin'ny tsy fahalalana nefa hoy aho. Tao anatin'ny tsy fahalalana. Dia nangonoko zany ho ariko zany izy ireny zany. Teo nefa ny aloha hoe ho ariana za mbola nieritreritra hoe azomena olona. Mbola misy ny nomeko olona. Ary fonako amin'ny tompo izany satria tsy azo atao ny manome andreny fitafiany jezebela ireny an'olon-kafa satria ohatran'ny hoe manome devoly an'olona zany isika raha manao an'izay. Za moa tsy nafantatra fa hifonako amin'ny tompo izay zavatra izay. Dia tao anatin'ny tompo nanova ahy zany dia zavatra nisy mampanofy ahy izy amin'ny alina. Teo zany lay nofy. Oh Seigneur. Teo zany lay nofy dia niverina matetika amin'izany ny fanahy masina mampanofy ahy. Nay nitombo zany zavatra seho any amiko. Mampianatra izy zany le fanahy masina mpampianatra. Alleluia. Engany ho tonga aminao izany. Mpampianatra ny fanahy masina toko mpampianatra. Izy ny mpampianatra lehibe indrindra ny fanahy masina. Dia ny avy eo mampanofy ahy izy. Mahita anako ako. Hitako zako anatin'ny nofy. Manao pataloha jean. Anako io pataloha io hitako manao ny pataloha io dia eo ampovoan'ilay izy zany hoe amin'ilay sisin'ilay tongotra zany raha mijery anao zao zany hoe ataoko pose ohatran'izao zany ilay tongotra zany. Dia amin'ny sisiny eto zany iny sisiny anankiroa zany hitako hoe feno bokotra zany. Zany hoe misy bokotra zany anokafana anazy dia anidinana azy zany. Zany no hitako anatin'ilay nofy. Dia za zany sady mamindra zany no miondrika indray zany dia manidy an'ilay bokotra. Dia misokatra indray ilay bokotra. Nefa tsy izany ilay pataloha. Tsy izany ilay pataloha fa anatin'ny nofy ampafantary fanahy masina fa tsy mety satria mitanjaka zany zako amin'ilay pataloha. Dia ilay bokotra zany lehibe zany ilay bokotra. Fitanareo ohatra ka mahitinareo hoe misaratsaraka zany ilay izy fa manodidina ilay pataloha zany. Dia sokafako azafady dia idiko dia misokatra indray. Dia idiko dia misokatra indray. Riavana. Vitany amin'iny dia afaka andro maromaro na tsy haiko na talohan'ilay pataloha na talohan'ny ilay zipo zany fa nafamadika zany izy roa dia nanofy indray za manao zipo. Dia ilay zipo anaovako zipo fohy zany. Dia mamindra ako dia miezaka zany misintona an'ilay zipo mba ho lavalava. Nefa tsy tonga akory eo amin'ny lohaliko ilay izy.
de mamindrako de misitona n'ilay jipo mba ho lavalava. I jipo io de jipoko taty ihany. Io zany nefany eo akaikikaiky ny fe ambanimbany eo. Tanareo ohatran'ilay jipo mampiseho lohalika zany. De sintomiko zany ilay jipo mba ho lasa lavalava. Hitako mihitsy anatin'ilay nofy. Zany hoe ampahafantariny fanahy masina hoe io jipo io dia ario fa tsy mety io. Ry havana. Ohatr'izany ny fampianaran'ny fanahy masina. Dia nandeha zany ny fotoana, nandeha ny andro, nandeha ny volana, nandeha ny taona, dia ilay voady nataoko tamin'ny tompo iny tsy tadidiko firy intsony. Fa ny zavatra tanatin'ny saiko dia hoe za rehefa mandeha miasa ihany manao pataloha, zay nataoko, zay tanterahako zavatra zay. Fa rehefa ohatra ka tsy mandeha miasa dia tsy manao pataloha zany, fa manao robe zany na jipo. Nefany zavatra niseho indray andro zany indraindray ohatran'ny hoe mbola manao pataloha ihany za zahako, zay zavatra niseho. De indray andro zany nisy zany fotoana andeha hiasa zany maraina. Io fotoana io zany roa taona taty aoriana zany izy io. Zany hoe tamin'ny 26 octobre 2016. Nisy zany fotoana andehanako zany andeha hiasa ny maraina. Io maraina io zany narary ako tsy salama za tato trano zany. Eny zany hoe misy tazo ako. De efa lasa daholo zany vady aman-janako nandeha niasa zany sy nandeha anivoaka ny trano izany. Nandeha niasa sy nianatra moa zany. De za resany tato trano zany tamin'ny fotoana io. De zany mikarakara andeha hiasa zany de mipetraka zany hoe misotro dite nga madame zay tsy tadidiko. De eo ampipetrahana eo zany zako de eny zany hoe manavy. De tena hoe mangina be zany atao trano satria amin'io mois d'octobre ty aminay efa manomboka may maisa zany manomboka may mangatsika zany. De efa vita akanjo zany andeha hiasa amin'io fa manao pataloha de efa manao ny tablieko, fa manao veste. Tsy tadidiko nanao tablier ngamba za zay na tsy nanao zany tsy tadidiko firy aloha mialatsiny. Fa ny nanao ny pataloha fesana zany nanaovako no pataloha tsy fesana fa pataloha hafa zany afaka anaovanao koa zany pataloha hafa entinao mandeha miasa zany. De io za niteny hoe andeha any amin'ny dokotera satria tsy salama zany ankoatra hoe manavinavy. Dia narefeo zako miteny amiko. Eniko zao mihitsy ny feo miteny amiko hoe ohatr'izao niteneny fa namasina io zany tsy andeha hiasa ianao. Mandehana soloy ny patalohanao. Ohatr'izay raha taminao. Za amin'io eniko tsara zao le feo miteny amiko. De mamaly ako, mamaly ane zako satria tsapako mihitsy zany hoe feo miresaka amiko. Fa natiko zany amin'io mbola natiko amin'io fanahy masina ny miteny natiko. De eniko zao mihitsy hoe tsy andeha hiasa ianao fa mandehana soloy ny patalohanao satria efa nitenao fa tsy anao pataloha intsony rehefa mandeha miasa. Rehefa mandeha amin'ny akoatra ny fiasana zany fa mandehanao mandeha misolo akanjo. De mamaly ane zako namaly fandroany hoe ohatr'izao nambarako hoe mbola tsisy akanjo firy aho fa tsy alavitra ery ny dokotera fa andeha am'izao ihany ako fa vaina zany zany ohatran'izao zany na zavatra nambarako. De mbola niteny ihany ny tompo. Ry havana tsara Jesosy mampitandrina ny tompo ary tena hoe tsy reraka izy mampitandrina antsika. De mbola endro zany fanahy masina mbola miteny ihany intelo teo izy niteny anazy zany. Ataoko hoe intelo teo eo. De mbola niteny be izy hoe mandehana ianao misolo an'io pataloha io. Solo io satria efa niteny ianao fa tsy ianao ohatrotsony efa hivoaka ny trano ka tsy andeha satria ho any amin'ny dokotera maty za amin'io zany. De mbola namaly ihany ako. Nono eveo andeha am'izay nefa fialana tsiny za satria misy ihany zany azoko nanaovana tato trano. Misy ihany azoko nanaovana de hoe tsy manana firy zany tato trano satria mbola vao araka teneniko hoe ny solo zany fitafiana zany tsy kelikely satria tsy mba nividy zavatra firy zany tamin'izay. Dia tsy vidy lamba moa zany akanjo zany fa pataloha zany tena be dia be. De neveo zany zavatra niseho dia andeha zany zako ho any amin'ny dokotera. Za ho any amin'ny dokotera azafady aloha mety hiteny angamba satria zavatra tsapako eto hoe tamin'ny 2014 zany nomboka niova
dia ahoana ny ery amin'ny 2016 ako no hoe mbola tsy zavatra firy zany hoe isoloana kanto satria ny antony tany nanomboka naniova fo zany tany amin'ny 2014 nanomboka tany hoe nahatsapa zany Jesosy ny antsoa fa ireo fahitana sy nofy fanovantompoanareo dia anatin'ny roa taona io zany azareo zany le izy anatin'ny roa taona io anatin'ny 2014 jusqu'à 2016 zany no izy lay mampanofy anahy izy lay teny hoe le akanjo arina sotry zany le jupe fohy sy zavatra tsy mendrika ny tompo zany anatin'ireo taonareo zany no anovan'ny tompo anahako dia navy zany andeha any amin'ny dokotera ako dia nandeha ihany ako tsy nisolo an'ilay pataloha ry havana mivoaka ny trano ahako raisiko ny laklen'ny fiara raisiko ny poketrako dia lasako dia no nefa tonga tany amin'ny toerana anankiray ako dia nigarea zany dia nepita arabe voalohany ahako dia no neveo mbola nandehako dia epita arabe faharoa satria zany rehefa ohatra ka mandeha efa fahazarako mihitsy zay tena hoe rare zany no migare akaiky ilay toerana andehanako satria mba mandeha koa satria ilay ny fahasalamana tsy na ny mandeha zany eo ihany koa ny amin'ny hoe tsisy koa zany parkina tena hoe akaiky fa na dia zany ara dia tsara zany tena hoe migare lavidatra zany mba mandeha zany zay olona zatra mandeha tomobile zany ambarako eto mila mandeha amin'ny fahasalamana zany dia epita arabe faharoa zany io arabe faharoa io dia tsy alavitra eo ilay dokotera amin'ny trano ataoko hoe trano fahatelo sa faefatra teo zany le dokotera zany dia naveo zany izay epita io toerana io sens unique zany izy io zany hoe raha mahita ianao zao dia azavaiko kely le izy arabe zany miakatra arabe zany avany ambany zany miakatra zany le anankiray io fa eto amin'ity anankiray ity zany eto ty zany no double sens zany ty zany hoe voiture eto zany mandroso sy miverina zany fa ito zany sens unique zany zany hoe miakatra fotsy zany tomobile zany eto dia za zany amin'io epita amin'ity arabe sens unique aty epita amin'ity zany dia le dokotera etsy aloha eto zany le dokotera lavidavitra kely eo dia eto zany ile olona mitondra fiara amin'ity sens unique aty dia izy zany tsy priorité izy amin'ilay tomobile le averia andeha amin'ny côté any misy anahako zany fa le amin'ny côté eto zany no mampa-priorité anazy dia tsy maintsy mijana zany tomobile zany aveto amin'ilay epitako zany azonareo ngamba le izy tsy maintsy mijanona fiara aveto amin'ny côté amin'ilay epitako zany no neveo efa epita zany zako dia misy ramatoa averia piteria zany averia amin'ilay akany amin'ny dokotera iny zany misy ramatoa epita zany hoe ifanatrikambo zany le ramatoa rehefa tafapita dia nisy camionnette afa le kelikely fa le lehibe zany eto camionnette lehibe zany eto no ambarako le avo be reny nisy camionnette zany avy any ambany avany zany dia nijana satria misy passage zany fepitana zany eo misy passage piéton zany fepitana zany eo zany dia izy zany nijanona dia le ramatoa zany nepita akaty amin'ny côté misy anahy dia le chauffeur mijery izy zany izy tsy mijery amin'ny côté fa mijery izy amin'le côté ary satria avantsina no priorité azany azoreo ngamba zavatra ambarako dia no nefa aveo tafapita le ramatoa izako anatin'io tafiditra ampovoan'ilay passage piéton tafiditra eo ampovoany mihitsy zany eo ampovoany za tafatsangana eo ampovoany eo tafandalo eo ampovoany eo tonga dia démarré ilay chauffeur tsy taniako ry havana tena segondra fractionna segondra fotsiny no niomanako ao anatin'izay dia ny fanay masina ny teny amiko mafy be eniko zao ny teny amiko mafy be za zany nitodika anjeren'ilay chauffeur le tomobile avy avany le tomobile efa nidémarré izy efa manomboka mandroso izy dia za zany tsy hitako tsonony atao satria raha androso ako voadona emitra voadona zay mihitsy zavatra niseho tena zay mihitsy dia ny zavatra nataoko zany ny tanako avy zany
hikapoka an'ilay kapô an'ilay kamionety, le sofera tsy mahita anahako, le raha matoa efa nipita efa lasa, dia le za andeha hikapoka an'ilay kapô iny a, henoko fanamasina miteny mafy be, tena mafy be anatin'ny sofiko a, hoe tandremo ny lohanao, zay no nambarany. Alleluia, alleluia. Tandremo ny lohanao, ozy ny fanahy masina. Henoko zao mihitsy. De iny a zany a voadona n'ilay kamionety ahako, de natsipin'ilay kamionety zany de nianjera avy amin'ilay côtéako, de ny zavatra nianjera voalohany a, nidaboka amin'ny côté gauche a zany a, satria nakifin'ilay kamionety mihitsy a, nidaboka amin'ny côté gauche zany a, dia ny lohako zany narovako araka ny tenin'ny fanahy masina, de ny sokako zany no nitotona voalohany à la place lohako tamin'ny tany zany. Azo reny ngamba zavatra niseho. Ny lohaliko naratra, de noho efa nitotona zany nitotona zany ny masoarako zany a, tarinan'le vatako nitotona, soka be mihitsy io a, de ny lohako zany a tena hoe raha ohatra ka azonao an-tsaina hoe ny lohako tena hoe nikapoka tamin'le taolana tato andamosina amin'ny atoka zany a, ny lohako zany tena hoe mihitsy tena hoe kapoka ohatry tamin'ny tany erina zany a, amin'ny atokako. Ry havana, ny tanako avia nandera, ny lohaliko nandera, ny molotro tena hoe vaky nanderako ny molotro, betsaka zany ny naratra tamiko zany. De zany a noho efa nianjera teo io a, dia zavatra nahazo a, za koatra hoe nahita hoe kintana fotsy, tena ohatra hoe olona naika hoe safotra zany, naika safotra fa ary saina zany zahako. Ny avy eo moa zany ny olona, avy zany ny olona tonga de nikarakara ny olona, ary jerevo zavatra ataon'i Jesosy. Nisy aide-soignant teo, tena hoe oratsinina fandehanan'ny mpiasa, tonga avany lay olona zany de te zaho izy aide-soignant izy zahako a, dia inona mazonao madama, tonga de nijereny zany, de izy koe de hoe ça va ve anao ohatrany tsona ambulance, de izy aza tsona ambulance, de avy zany le sofira tonga de nialatsiny be le sofira, tena nialatsiny be zay, mialatsiny madama fa tsy hitako ianao, de navetsika atsova ny dokoterako etsy ambadika etsy, satria efa kely de ho tonga zany, atsova ny mpitsabo ay ery amin'ny etsy ambadika satria misy plaque tsina amin'ilay misy anazy, de tonga avany dokoterako nijerena, de jerena izy de ça va zany, za tsy nanaiko moa hoe hoentina any amin'ny hôpitaly. Ny tombo tao zany nanamboatra ny programma zany, satria aleoko zany niverina any an-trano, de za moa teny tamin'ny le olona teo hoe atsovo ny ramoseko, de niantso, nameko telefona de niantso zany a, de ny ramoseko zany tonga de saiko hoe mandeha any an-trano, tonga de zany fotoana za zany tsy nanaiko hoe entina amin'ny ambulance, aleoko ihany nandeha nody tondra ny fiarako, de le rangany efa nilay nahavoadona anany teny ateriko any an-tranonao, anotsika hoe non, mbola afaka mamindrako, afaka mandeha, de nandeha nakany ny zavatra kely moa zany tanatin'izay fotoana zay a, nisy dentiste teo akaiky teo a, na koa le dentiste zay saotra zany a, satria naratra be a saotra zany zany a, de ny avy eo zany a, de nakany nandeha taty an-trano ako zany a, de no tonga tato an-trano ako a, eo zany ny tompo no nampiseho ny fahagagany araka le teny eto amin'ny Jeremia 3:7, 10:7 vakiko-ndray raha tsosy tompo hoe antsoy aho dia hovaliko ianao, ka ampisehoako zavatra lehibe sarom-patarina izay tsy fantatrao. Amen. Ry havana, teo sambatan fiainako no hy zavatra lehibe sarom-patarina izay tsy fantatro ny zavatra niseho. No nefa tonga tato an-trano ahako a, mbola tsy tato ny vadiko a, fa no nitonga zahako, ny ankizy moa lasa nianatra araka teneniko teo a, satria mbola tanora izy ireo tamin'izany a, dia zavatra niseho a, tonga tato an-trano ahako, dia nanokatra ny varavarana ahako a, de niditra ahako afaka tamin'ny nandalo ny couloir, de vonitra tao amin'ny salon ahako a, dia nare any Jesosy tompo ny teny. Alleluia. Ry havana,
Ny teny tahaka an'izany miteny aminao izao. Aleloia. Nare ny feo an'ny tompo Jesosy aho ny teny tamiko. Ilay tompo ny lanitra izany. Ny feoany dia mafy be tahaka ny haut-parleur. Tahaka ny haut-parleur. Kanefa malefaka. Malefaka. Feno fitiavana izany. Ry havana ny tenin'ny tompo tamiko a. Hoy izy miantso tamiko. Na koa hoe tsy nitana ny voady nataonao tampoka ianao dia nananatra anao ako. Ampitoroteny a toko 5 a. 9:7 dia vaky toy izany raha Jesosy tompo hoe raha mivoady amin'Andriamanitra ianao aza manao ampitso lava fa tsy akasitrany ny adala koa efao ny voadinao. Amen. Tanareo izany. Mila tsika mitandrina. So misy teny navoaka ny vavanao ka tsy tanterakao. So misy teny tenenao nefa tsy tanterakanao. Ry havana, tsy natanteraka ny teny natao Andriamanitra aho. Zay na tonga ny tompo nananatra. Tena teny izy ka nananatra anao aho izy. Tsy nitana ny voady nataonao tampoka ianao dia nananatra anao aho. Aleluia. Tsara ny tompo tena mahasambatra ny mareny feo an'Andriamanitra. Amin'io fotoana io aho lazaiko aminareo tsara. Vao ny teny ny tompo nisy hery toy ny rivotra. Nisy hery toy ny rivotra nampandoalikay. Aleluia. Zay le fanahy masina. Zay le hoe ny lohalika rehetra dia mandoalika ny Andriamanitra. Ry havana. Nampandoalikay ny fanahy masina. Tena hoe rivotra misy ohatrany hoe nanosika anao nandoalika izany. Aleluia. Eniko zao misy ilay rivotry ny fanahy masina nampandoalika. Za amin'io mbola maratra. Za amin'io latsaka tanatin'ny ranomasy tena nitomany ary nangataka fona tamin'i Jesosy satria tena hoe eniko teo mihitsy hoe teo ny tompo mpanjaka. Ry havana miteny Andriamanitra, miteny izy. Aza mbalisa zay tsy mino intsony ianao. Aza mbalisa zay tsy mino. Eniko izao ny tompo ny teny tato atokantranoko. Ary ny fiteny dia malefaka na dia mafy be ary tahaka ny haut-parleur. Zara ny eritreritra hoe en'ny olona fa nilabodorindrina angambany ilay feo tsy atoko. Na hoe en'ny olona any ivelany angambany tsy atoko. Tsisy mari. Fa tato atranoko ary zarery ihany no nare azy. Zarery ihany. Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitra antsika. Andriamanitra mahagaga izy. Ry havana, inona no fampafantaran'ny tompo taminao ny antsony anao. Isika isambatan'olona dia misy fomba ataon'i Jesosy iantsony antsika. Inona zavatra mandalo amin'ny fiainanao iantsony tompo anao anovany anao. Ry havana, tamin'io fotoana io aho dia tena nahatsapa mihitsy fa velona Andriamanitra. Velona Andriamanitra. Ary miteny izy hatramin'ny mandraka anio. Tsy miova amintsika mihitsy Andriamanitra. Andriamanitra ny tompon'ireo zanak'Israely. Izy anie no tompontsika io e. Ary Andriamanitra velona io. Jerevo ny zavatra nataony tamin'ireo zanak'Israely tany Ezipta. Jerevo zavatra nataony mandraka ankehitriny. Izy no mampisy zavatra maro eran-tany. Raha mbola tsy mahatsapa fiovana ianao tompoka amin'ny fiainanao, dia aoka ho tsapanao fa mbola tsy eo zay Jesosy. Mbola miandry akaiky varavaran'ny fonao izy zay. Fa tokony tena hoe anapa-kevitra amin'izay hanokatra ny fonao. Ny feo an'ny tompo rehefa miteny rehefa izy mihitsy no miteny zany, izy no miteny dia tsy tahaka antsika. Ny antsika rehefa miteny misy ohatrany hoe miakatra midina ny fitenitsika. Fa ny tompo tena hoe mahitsy ny fiteniny. Mahitsy.
ohatrany tompo rehefa miteny tena hoe mahitsy tsy oatra fitentsika zanak'olombelona ilay Andriamanitra velona fa tena hoe mahitsy ary ohatrany kotrokorana ry havana ny tompo dia mahare ny vavaka ataontsika raha mivavaka marina aminy isika raha mangataka zavatra aminy isika ny fanahin'ny tompo eo fanahin'ny tompo fa arakaraka ny amin'ny momba anao raha efa amin'ny tompo ianao dia ao anatinao izy zay raha efa nandray ny fanahy masiny tompo ianao fa raha mbola tsy nandray fanahy masina anao dia eo ny fanahy masina miandry ianao mba hidirany ao anatinao efa nomen'Andriamanitra antsika mandrakizay ny fanahy masina mandrakizay oka ianao mamaky any amin'ny bokin'ny Jaona 4:1 eo amintsika mandrakizay ny fanahiny iray izy no manova antsika izy ihany koa no mpanasitrana izy ihany koa no mpampianatra izy ihany koa malahelo indraindray rehefa tsy mety miova isika satria overany isika tompoko zay ny le izy overany amin'ny elo isika miantso antsika Jesosy anio amin'izany fijoroana vavolombelona izany miantso anao izy inona no zavatra mbola mamatotra anao ry havana tsy miova Andriamanitra tsy miova izy ary eo foana izy raha tena vonona ianao ankatoa azy fa mila antsika tena hoe mankatoa azy tena miova tanteraka nefa zay izy vao afaka mandray antsika zany zay vao raisiny isika zay vao hita fagagana isika araka le teny teo amin'ny Jeremia teo tena hoe zavatra saropatarina zany tena hoe ampiseho zavatra lehibe sy saropatarina ry havana za tsy nanampo ny fahalebiazan'ny tompo izay eniko tamin'ny fiainako ay hatramin'ny fahazazako na dia tsy niaino ara ny olona na tsy niaino ara ny olona dia teo foana Jesosy izy no mahita anao izy no mahita rehefa mankatoa azy ianao ka tsy miaino olona zay tsy miaino anao dia ho hitanao ny fahalebiazan'i Jesosy oka ianao anatinan'i Jesosy amin'izay izy no raintsika izy no tokony enoina sy araina aza miainao zay olona zay mandrabiraby ianao aza miainao zay olona zay manambanimbany ianao aza miainao zay olona zay manimba ny ara-panahinao fa miainoan'i Jesosy dia ahita ny fahalebiazany koa ianao tsoroko aminao izany izy ny tokony ankatoavintsika zanak'olona isam-batan'olona izy rery ihany fa tsy ny olombelona akory tompontsika mankatoa an'i Jesosy ao amin'ny bokin'ny Jaona 4:9 dia mazava tsara efa miverina matetika eto 9:30 dia vaky toy izao na raha-tsosy tompo hoe koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo amen ry havana Jesosy no mpanafaka Jesosy no mpanasitrana izy ihany no nanasitrana ay noho ny avy eo fantatrareo tsara iny témoignage iny efa nambarako teto ny amin'ny tonga tato an-tranoko ny tompo nanao opération ay izy ihany nanasitrana tsy ny hôpitaly akory satria ny taolana mihitsy no ny olana ny taolako mihitsy ary fijaliana nahazo ay nandritry ny firy-taona moa zany satria tamin'ny 2020 tany ho any Jesosy vao tonga nanasitrana ry havana tiantsika ny tompo izy Andriamanitra mirakla izy ary tsisy zay tsy hainy atao tao anatin'izany fotoana zany dia nitanterahany tompo ihany koa ny teny izay nambarako hoe rehefa tsy miasa ntsony Jesosy dia ireo pataloha ireo tompo dia ariko avokoa ireo ay zany ny tompo nanomanay koa tsy asa intsony satria anompo azy no faniriko ry havana ho anao izay miasa ty ampitan-dranomasina
na koa tsy haiko ny Madagasikara, za tsy mahafantatra, fa ny mpiasa aty rehefa contrat indéterminé ianao dia tsy azonao atao ny mijanona amin'ny asanao fotsiny amin'izao, fa tsy maintsy misy zavatra lehibe zay mahatonga anao hoe anajanona an'ilay contrat. Ry havana, eo ihany koa ny fiainana, sarotra koa ny fiainana. Fa tamin'io fotoana io no ny efa voan'ny accident zako ny 2016 dia teo nanomboka ny asa aloha hoe ahoana Jesosy satria tsy miasa zao ahoana ny amin'ny fidiram-bola. Vadiko miasa, zako tsy miasa intsony, nefany tsy maintsy mila vola tokantrano. Dia nangataka tamin'ny tompo ina Jesosy no ataoko. Dia ny tompo izy zany mbola tsy niteny aloha izy tamiko. Fa teo zany hoe fahasairana zany nanomboka fahasairana satria tamin'io aty aminay misy zany ny amin'ny hoe mutuelle mi-payer. Mbola mi-payer zany mutuelle. Zany hoe mandray karama zany fa miena zany ny karama raisiko. Ry havana, ny tokony ho izy tena hoe amam-bolana na herintaona angambany dia mijanona. Fa ny tompo zany tena nanome lalana mihitsy ny payeny io société io nandritry ny presque 3 taona mahery. Amen. Tsy mbola nisy dossier ohatr'izany mihitsy. 3 taona mahery, 5 taona tany ho any mihitsy. Ataoko hoe 4-5 taona tany ho any mihitsy no nandoha vola foana zareo. Saorana ny tompo. Nefa na izany ary mbola nanana trosa aho. Tsoroko aminareo satria ny antony ampahireziko anao. Tsisy mamenatra ahy izany. Satria Jesosy anavotra fanahy. Ny témoignage dia anavotana fanahy. Anavotana fanahy an'olona izay voageda. Dia mbola nanana trosa zany zako. Dia le trosa nefa ny vola be. Tena million mihitsy le trosa zany amina vola gasy. Dia teo zany nanomboka sahirana hoe ahoana no amerenako an'ilay vola. Io trosa io isam-bolana dia zany hoe tonga dia tsoahana amin'ny compte automatique zany anatsoahan'ilay findramam-bolana azy zany. Ndray andro tsisy vola tao anatin'ny compteko. Hitako zao mihitsy tsisy vola. Fa ndoko teto zay témoignage zay, tsisy vola anatin'ny compteko zany. Dia zavatra niseo resaka izay mivady jusque hoe tamin'izay isika jereva fa tena tsy hita zay atao dia sahirana be zay tamin'izay fotoana zay. Dia noho ny zavatra niseho zany ny fotoana andoavana an'ilay vola gagako fa voapaye le izy. Voapaye le izy. Dia teny tamin'ny vadiko hoe jereva ny eo le compte. Voaloha le vola. Le volana tsy nisy ny vola taty an-tanako zany le volana tsy nisy ny vola io zany tao dia tadiavinay vady le izy, tadiavinay hoe aiza avy amin'ny taiza no nidirany vola na lohavana an'io vola io. Ry havana, ny vadiko tsy nandefa vola tao, zako tsisy vola nalefako tao, jerevana ny entrée amin'ny banky tsisy vola niditra tao, fa voaloha fotsiny ilay vola. Alleluia. Zay le Andriamanitra tsy izy no mia. Izy no mia. Voaloha fotsiny ilay vola tompoko. Noho avy eo moa amin'izany teny zao tsisy tsony zany zay dia fa vita tanteraka, tsisy trosa intsony. Efa mantaona zao tsisy trosa intsony. Fa mantaonany ka sotran'i Jesosy lehibe. Tamin'ny fotoana ihany koa zavatra anankiray maranako anazy dia tany voalohandohan'ny taona tany, voalohandohan'ny taona 2017. Zany hoe 2016 no voan'ny accident. Dia mois d'octobre. Dia voalohandohan'ny taona 2017 no nefa nangataka tamin'ny tompo Jesosy ina ho Jesosy no ataoko, mbola miasa ve sa mbola hiasa ve sa tsy asa intsony. Dia hoy ny tompo miantso teny tamiko ny tompo hoe tsy miasa intsony ianao. Alleluia. Tsy miasa intsony ianao. Hoy Jesosy miantso. Zay tenen'ny tompo tamiko. Tsy miasa intsony ianao. Ry havana, zao tsika miteny zao efa 7 taona amin'ity taona ity. Dia ny zavatra niseho dia tena araka ny tenen'ny tompo mihitsy satria nambara mihitsy hoe tsy miasa intsony ianao fa ny asako no ataonao. Alleluia. Ry havana tanteraka izany. Jesosy no miay
ny ai sy ny ankohonako. Ary tena niasany tokoa no ataoko. No ny efa nivoaka zay teny zay no ny efa nivoaka ny farany tamin'ny dosieako momba ny amin'ny hoe tsy esako intsony dia teo ananapa-kevitra na nary tanteraka any pataloha ny fiasana, ny table ny fiasana sy momba ny fiasana rehetra. Aleloia. Ry havana, zay le Andriamanitra antsika. Zay le Andriamanitra antsika. Araka ny teniny ao amin'ny Isaia hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Zay ny tenin'ny Tompo ampaherezako anao anio. Ao amin'ny boky Isaia meko anao zay verset zay Isaia toko fa 5:20 dia vavaka antsika rehefa avy eo. Isaia toko fa 5:20. Ovakintsika ny 1:10. Vakiko ny tena anaty saosy Tompo. Isaia 5:20 1:10. Izao no lazain'ny Tompo ny Ray Masin'Israely dia ninamorona azy. Ny zavatra ho avy va no anotaniana amiko. Ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Amen. Ry havana, ny Tompo mihitsy no miteny aminao anio. Raha zanaky Tompo koa ianao, tahaka ay zanaky ny Tompo, manana finoana, aza miovaova intsony, mijoroa manomboka anio, mijoroa manomboka anio. Enao mihitsy no mila miova tompoko. Enao mihitsy no mila mandray décision. Raiso mihitsy ny fanapahan-kevitra anio. Fa ny Tompo miteny aminao hoe ny zavatra ho avy va no anontaniana amiko. Ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Amen. Ry havana, adidin'ny Tompo isika. Inona no mampanahy anao? Tokony tsy anahy ianao. Rehefa tena matoky azy isika dia ny Tompo miaro antsika. Ry havana, ivavaka isika amarana antsika izao fotoana izao. Ivavaka ho anao aho. Raha tena vonona ianao anaraka an' Jesosy, raha mahatsiaro ianao fa fotoana zao iverenanao aminy, ialanao amin'ny fombafomba rehetra tsy eken'Andriamanitra, dia aoka ianao anatona azy satria mbola misy ny fotoana, dia mbola misy ny fotoana Tompoko ahavelomanao, dia aoka ianao anatona an' Jesosy. Ivavaka isika Tompoko. Jesosy malala o. Sotra Jesosy ny amin'ny fotoana teto. Satria Jesosy tsy noho ny heriko na noho ny tanjako Jesosy no nahatsiarovako sy nanambarako ny fahalebiazanao tamin'ny fiainako, fa noho ny herinao Jesosy dia ny herin'ny fanahy masinao, satria tianao ampaherezina ny zanakao izany anio. Dia ny amin'ny fankatoavana anao ary indrindra ianao dia miteny, ianao dia velona ianao ary miandry anay ianao. Jesosy io, mamindra fo aminay tsiraray avy, mamelany eliko ny zanakao tsiraray avy izay mangataka famindra-po aminao eto. Maro Jesosy ny tsy mahajoro tsara. Tompo, okenao Jesosy ampitafy hery izy ireo. Mba hay amin'izay Jesosy hijoro eo anatrehan'ny fianakaviana, eo anatrehan'ny namana, eo anatrehan'ny havana, eo anatrehan'ny vady, eo anatrehan'ny zanaka, eo anatrehan'ny rafozana, eo anatrehan'ny zobavy na zoda. Jesosy, okenao ampitafy hery ny tsiraray avy, mba tsy ho menatra Jesosy ny zanakanao. Satria Tompo, ho avy ny fotoana Jesosy, rehefa tonga any an-danitra Jesosy izahay, ka raha menatra anao Tompo ety ambony tany, dia ho menatra anay koa anao araka ny teninao zany Jesosy.
Omena tranay koa ianao Jesosy eo anatrehan'ny raisiny anjely any an-danitra amin'ny teninao izany. Ka mangataka aminao Jesosy aho, oka ianao Tompo ampahery ireo zanakanao. Oka ianao Tompo iaino ny fibebahan'ny tsiraray avy Jesosy amin'ny tahotr'olona mibebaina. Tompo mamindra fo amin'izy ireo ianao Jesosy. Amin'izay mibebaka aminao amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy. Mamela Jesosy ny heloko izy ireo ianao. Toany Jesosy izy ireo mba tsy ho reraka Jesosy. Avaozy amboary mba tena tsy atahotra olona intsony fa atahotra anao. Satria anao no Andriamanitra itsara ho avy tsara ary ho avy amin'ny sabatra ianao ianao fa tsy fiadanana. Jesosy io ho avy ianao Tompo itsara ny tany. Ka mangataka ny famindramponao Jesosy izay tsiraray avy. Mihaino Jesosy ny vavaka ny tsiraray avy. Tompo, reo Jesosy izay vonona hiala amin'ny fanompo-tsampy Jesosy. Oka ianao Tompo ampahery ary anohana an'izy ireo Jesosy. Eo koa Tompo ny vonona hiala amin'ny fitafian'i Jezebela rehetra Jesosy. Oka ianao Tompo ampahery. Eo Jesosy ny amin'ny manjamaso, ny amin'ny produit ratsy rehetra izay amin'ny favalo Jesosy. Na amin'ny fikarakarana ny volo sy ny produit ratsy rehetra Tompo malala ho ampaherezo, ampitafinirinao zanakanao Jesosy. Oka ianao Tompo ame eren'izy ireo Jesosy, ijoron'izy ireo tsara Jesosy. Tompo malala ho, eo koa Tompo ireo izay vonona Jesosy andray anao ho Tompo sy mpamonjy ny fiainana. Afaka miteny amin'ny Tompo ianao. Raisy Jesosy Tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Mangata aminy ianao mba ho saratana ny an-danitra ny anaranao. Mangata aminy ianao. Tompo malala ho, mamindra fo amin'ny tany ianao. Mamindra fo koa Jesosy amin'ny tandrazanay Jesosy Madagasikara. Amboary Jesosy ny gasy rehetra. Amboary Tompo ny gasy isambatan'olona na izanaiza Jesosy. Oka ianao Jesosy andamana eo tandrazanay Jesosy malala ho. Mamindra fo Jesosy. Mamindra fo. Tompo ihany koa Jesosy zao tontolo izao. Arovy Tompo zanakao eran-tany Jesosy izay mijaly milanao Jesosy. Mangataka aminao Jesosy. Ianao le mpamindra fo. Ianao le lehibe indrindra. Ianao le mpanafaka. Jesosy malala ho. Oka ianao Tompo andrakotra ny ranao Jesosy amin'ny zanakao tsiraray averan-tany amin'izao ora sy fotoana izao. Tompo malala ho. Oka ianao Jesosy malala ho. Ame ny fanahy masinao ampahery ny tsiraray avy. Fanahy masina ho. Oka ianao tonga amanga zanakao tsiraray avy. Naizanaiza misy an'izy ireny. Oka ianao fanahy masina anamboatra ampahery izay mitady ianao. Oka ianao hikasika ny tsiraray avy. Oka ianao anova ny tsiraray avy. Ka misaotra anao fanahy masina. Ampenaro ny tsiraray avy. Ampaherezo ny tsiraray avy. Jesosy misaotra ny amin'ny fotoana teto. Misaotra ny amin'ny teny tonga teto Jesosy. Misaotra ny amin'ny fampatsiahivana. Ifonana Tompo raha misy zavatra tsy voateny. Na misy koa Jesosy tsy voateny araka ny sitraponao dia ifonako aminao zany Jesosy. Ifonako aminao zany Jesosy. Ifonako koa Tompo raha ohatra misy teny tsy voalahatra araka ny tianao. Ifonako aminao zany Jesosy. Ifonako koa Tompo raha misy zavatra diso voambarako Jesosy. Ifonako aminao zany Jesosy. Mamindra fo amiko ianao. Mamela ny heliko ianao. Jesosy vonjeo zanakao satria ho avy ianao Jesosy. Ho avy ianao Tompo ampiakatra izay vonona ihany Jesosy no tafakatra. Satria Andriamanitra masina ianao. Andriamanitra tsy tia loto ianao. Andriamanitra mila famasinana anatiny sy ivelany ianao. Jesosy misaotra anao zay. Misaotra anao zay Jesosy. Makasitraka feno
midera mankalazanao. Ny voninahitra ho anao ray, ny aja ho anao. Mankasitraka tompony amin'ny fotoana teto, mankasitraka Jesosy mendrika derainy ianao. Nao ilay alfa sy omega, ilay fiandohana ary fiafarany koa. Ka misaotra ray, misaotra ray malala, misaotra ray malala. Ianao ilay masina, ianao ilay masina, ianao ilay masina. Tompony izao rehetra izao, eniky ny voninahitra ao an-tany rehetra. Jesosy io, mangataka aminao koa Jesosy. Oka ianao Jesosy ampihiratra ny masom-panahy tsiraray avy, izay nomenao fanomezam-pahasoavana Jesosy. Oka ianao Tompo, ampifoy indray Jesosy ny fanomezam-pahasoavana an'izy rehetra mitady ianao Jesosy. Sokafy Jesosy ny lanitra, fitehirizan-tsoa Jesosy, andatsao ny ranorana Jesosy amin'ny fotoanany ho any zanakao eran-tany Jesosy. Arovy Jesosy ireo mijaly, arovy eo ambany tanana herinao. Vonjeo Tompo ireo mijaly Jesosy anatin'ny fatotra, afao Jesosy. Tompo, oka ianao andefa olona mpiasa vaovao Jesosy amin'ny tany karakaina Jesosy, ho an'ny asanao, ho an'ny asanao. Ny voninahitra ho anao lioan'ny Joda, ho anao reriany izany, hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary mandrakizay tory. Misaotra Jesosy, amin'ny anaranao ny angatahako izany vavaka izany. Alleluia, amen, amen, alleluia, alleluia. Rehefa malalo amin'ny Tompo izay fotoanantsika anio dia maheresa Tompoko. Ny Tompo miandry ianao, antsoa izy dia hovaliana ianao raha tena vonona ianao. Izay Tompoko dia amin'ny herindraitsika mbola miona eto raha sitrapon'i Jesosy Tompo dia maheresa Tompoko dia tahiny Jesosy daholo tsika tsiraray avy. Dia velomandray ary eo tahiny Tompo daholo eo. Amen.